faly miarabantsika rehetrarehetra indray a amin'ny fotoana izay ny fanomezana androany. Iresaka momba ny seni antsika, iresaka momba ny ordonnance izay navoaka ny senia, iresaka ihany koa mikasika ny piratage izay lazaina fa nahazo ny sitiny senia ka ilazana fa ny mpanohitra no niditra tsokosoko tao ary farany dia iresaka momba n'le hoe ordonnance ny tojo ravalomanana izay nafahany latsaka ho candidat ben'ny tanàna fa mazava ho azy moa zany eo anelanelan'izay tsy maintsy iresaka ny jiramandoza sy ny senin-doza sy ireo mpitondran-doza mamoetra mambotry vahoaka. Raha iverena koa ny fanazavan'ny procureur narindra tao Antananarivo mikasika ny déferment izay natao tamin'ny talata lasa teo dia hoe milaza izy fa niaika i Jean-Luc razana mihoatra fa niditra tao amin'ny sitiny seni, tao amin'ny serveur any seni. Milaza izy fa niaika i Jean-Luc fa efa niditra tao efa ela ary be dia be. Ary nahitana capture d'écran tao amin'ny ordinateurany misy ny route ahafahana miditra amin'izany seni izany. Laza koa izy fa mpikambana tao amin'ny comité ad hoc misolitena ny antokony i Jean-Luc ary anisan'ireo nanao ny audit sy ny fametrapetrahana ny site web ny seni. Dikan'izay dia izao, tsy hoe hacker tany amin'ny tany misy azy tany io olona atao hoe Jean-Luc razana mihoatra io. Tsy olona hoe maha-informatika avy any dia lasa nandeha niditra tsokosoko ohatran'ireny piraty informatika ireny dia tafiditra tao fa membre solitena ny antoko misy azy izy ary solitena ara-dalàna nomeny antoko hoe ity satria tamin'ny 2018 dia ny antoko rehetra izay manana candidat dia nanana solitena ohatr'izany mandeha ao amin'ny seni. Ireny solitena ireny dia mahazo mot de passe sy accès eo amin'le site ahafahana mijery inona no kianinao amin'io. Tamin'ny audit izay natao tamin'ny 2018-2020 dia mbola nanana accès ihany koa ireo solitena ao anatin'ny comité ad hoc ireo dia normal raha ohatra ka manana accès teo amin'izany serveur zany izy. Tsy lazaina eto hoe oviana le daty lazaina nidira ny antsokosoko tao. Ny antsokosoko aloha zany dia tsisy satria rehefa mandeha zany audit zany ka hoe omena olona marobe ny accès amina serveur anankiray dia rehefa vita ny audit dia soloina mot de passe, soloina ny identification ary tsy misy mahazo an'izany intsony. Dia ny zavatra nitranga nefany tamin'io fa 2020 ny volana desambra io dia izao. Nivoaka ny résultat ny seni ny 20 décembre. Résultat officiel manome Salanisa 43,24% any Yarlala tamin'ny 20 décembre. Io résultat 43,24 io no nolazaina teny amin'ny déclaration seni, io koa no hita tao amin'ny site ny seni. Rehefa téléchargena zany résultat zany ka jerena ny fichier an'le izy jerevanao ny métadonnées. Zany métadonnées zany dia hoe ny mombamomba n'iny fichier iny ao anatin'ny internet. Io zany métadonnées zany tsy zavatra azo ovana hoe tia pirateko izay ovako hoe zao ny ao anatiny. Non. Ny ao anatin'izay métadonnées zay dia misoratra hoe aiza ny origine le dossier, les documents, oviana ny créena ary oviana no
nisy modification raha ohatra ka nisy modification. Eo zany de hitantsika hoe le 21 voaka teo amin'ny sitiny CENI résultat milaza hoe 42,21 nentojo ary mandiso an'le résultat voalaza hoe 43,24 neny Arlala. Rehefa nijerena ny fichier source an'izany dossier zany de nahitana hoe fichier original créé tamin'ny 19 décembre 2024 tao amin'ny sitiny CENI tompoko no ny téléchargé na zany fichier créé le 19 décembre zany. Zany hoe ray andro alohany ivoan'ny résultat officiel no voaka io création na fichier teo amin'ny sitiny CENI io. Fa io zany fichier original avy amin'ny résultat ny PV ny bureau de vote ny sain'ny CENI. Oka zafa ny resaka ny site hafa ny logiciel hafa ny logiciel ny CENI zay andanina vola dia nanaovana audit ary nilazaina fa fiable. Dikan'le hoe fiable dia sécurisé, tsy afaka ovaovainao foana ary tsy misy fomba zany ahafahanao hoe andeha anovanova le données. Scanena, alaina le PV, ty PV de scanena iny de mamaky le logiciel hoe firy nisan'ny tojo, firy neny Tahina, firy neny Monjaroindefo, firy neny Rasanamasi, firy neny Gaskara, firy neny Yarlala. De manao an'izay 139 fokontany, 192 fokontany, 1139 bureau de vote. Ireo bureau de vote ireo rehefa vita ny PV rehetrarehetra. Rehefa vita ny PV rehetrarehetra amin'ireo bureau de vote ireo de manao résultat final amin'izay le logiciel de manao PDF anankiray résultat final izay daté du 19 décembre. Zany hoe 19 décembre vita ny fanisam-bato tao amin'ny CENI, nivoaka ito PDF daté du 19 décembre ito ary io no résultat final izay manome tojo 42,21% avec 106 643 voix ary Yarlala 37,75% manome 95 364 voix. Ny akoatran'izay tsisy niova na ny vato azon'ny Razanamasi, na ny azon'ny Tahina, na ny azon'ny Dadafara, na ny azon'ny Monjaroindefo, na ny azon'ny Gaskara, tsisy niova. Fa nampifamadiana amin'izay ny le 20 amin'ny jerentsika ny ora le 20 décembre à 8h41 maraina dia créé nandray ny fichier anankiray avy amin'le PDF original iny. De io fichier créena le 20 décembre io natao modification nampifamadiana amin'izay les résultats anankiroa dia natao -5,000 le vatony Yarlala teo de nomena ny vato fotsy sy ny vato maty de natao vatony tojo 89 374. Raha manao calcul anareo de 95 000 moins 5 000 voix mameno io 89 374 io. De aveo ny vatony tojo ray manontolo 106 643 natao any amin'ny Yarlala. Raha ohatra zany ka mijery tsara zay nanao an'io dossier io de io PDF anankiroa izay téléchargé na teo amin'ny site CENI io de nahitana daty
anankiroa mazava tsara, misy anankiray natao aloha de misy anankiray natao afara. Maninona ny site CENI mamoaka PDF anankiroa samy hafa daty. Raha ohatra zany manao ny asany tsara ny fitsarana, saingy tsika moa malala le fitsarany doza, tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy fa manao zay asa mapetipety ny fitondrana, de forsena gadraina fotsiny ny olona tsy meloka, forsena lazaina fa meloka ny olona tsy meloka. Misy olona anakenina voasambotra niaraka tamin'ny Jean-Luc mpiasa ny CENI. Manina tsy nasiana resaka mikasika an'izany madame le procureur Narindra Rakotonirina? Maninona tsy sahanareo avoaka hoe izy areo olona ao amin'ny CENI ireo, fa maninona le olona tia mifanoherana ihany navoakana hoe ny gadra? Ao amin'ny CENI misy olona izay mikirakira n'izany site internet sy izany logiciel zany, ary olona io no nilatsahany fanahy masina angambany na metraka an'le tena donné teo na manao mise à jour automatique ny site ny CENI izay relié amin'ny logiciel de comptage de manome an'le résultat tena marina. De misy olona ndray manao manipulation zany ao amin'ny CENI ao mamerina an'le résultat tsy tena izy zay créé tao arina le 20 mba anome an'le résultat 43,24. Dikan'izay de zao, voalohany aloha ny fidiran'ny Jean-Luc tao amin'ny serveur ny CENI dia ara-dalàna amma solitena kambana eo amin'ny solitena ny comité ad hoc manao audit ny CENI. Ny fananany an'izany accès, code d'accès sy ny route d'accès amin'ny CENI zany dia ny nampikambana anazy tao amin'ny comité ad hoc. Fa ny hoe nanova ny données tao dia piasa ny CENI ihany no nanova ny données, ary ny eloko ny CENI tompoko tsy le piasa koa ny meloka fa ny eloko ny CENI izay nanova nio fichier 19 décembre io lasa le fichier 20 décembre dia osoka ny anaran'izany, falsification de résultat ny anaran'izany, ary ny CENI matoa miaro mafy hoe io le résultat osoka zay diso io no marina, dikan'izay CENI zany no tompona andraikitra voalohany. Ny CENI zany tompona andraikitra voalohany amin'izany fanovana résultat zany. Ny CENI zany ny responsable, ary efa miteny hoe CENI dia Damarsen président CENI miampy ny dirikabiny, miampy an'izay miray tsikombakomba rehetra aminy amin'ireo mpikambana amin'ny CENI ireo. De izay le lazaiko hoe ianareo mpikambana ao anatin'io bureau permanent ny CENI io izay tsy miray tsikombakomba amin'izany osoka zany masahy mijoro-deny zao, mba tsy ataonay ao anaty sobika ray. Fa izahay tompoko de tsy hitsitsy ary tsy anaiky mihitsy an'io résultat novana io. Ny fomba hitantsika hoe niova sa tsy niova ny résultat de tsy misy afa-tsy ny famerenana fanisana ny PV eo ampelantanan'ny CENI sy ny PV ny ampelantanan'ny candidat. Maninona ny tsy atao zany ivoahany marina? Satria raha zany zavatra zany no atao de ho tratra eo fa nanova résultat i CENI-12. Efa malaza, efa hita foana, efa hitantsika tamin'ny élection présidentielle 2018, efa hitantsika tamin'ny 2019, efa hita zany tamin'ny 2023, efa hita zany tamin'ny 2024 fa manova résultat foana ny CENI, de hita tamin'ity décembre 2024 ty zany fa ohatran'izay ny fomba fataon'zareo les résultats avy amin'ny PV tsy afaka manova izy satria sécuriser les logiciels, fa manao copie izy de iny copie-ny amin'izay ovaovaina arak'izay itiavany anazy eo amoahany an'izay résultat tiany ivoaka eo mba iservira ny fitondram-panjakana izay tarihany Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Iza zany ny tompona andraikitra amin'izay ny CENI, à qui profite le crime? Ho Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga izay mila majorité amin'ny élection rehetrarehetra.
Ny CENI tompoko dia Commission électorale nationale indépendante. Izay ny anaran'ny CENI. Fa tsy hoe comité électoral national ny TGV na ny IRMAR. Le I amin'ny CENI zany tsy hoe IRMAR fa indépendante. Donc le comité électoral national izay miasa ho an'ny IRMAR ampandanin'ny candidat IRMAR dia tsy ekena satria volam-bahoaka nindramin'ny vahoaka ary alohan'ny vahoaka any amin'ny mpamatsy vola no ampiasana ny CENI. Tsy azo ekena tompoko ny fanodikodinana ny vato izay ataon'ny CENI. De misy teny indray hoe ozy izy moa ty le dirikabo mamilava ifanay manana tiaray. Deja aloha zany fanay manana tiaray zany de oka zava ny resaka. Mpikambana atao anatin'ny bureau ny SMM tam'izako président ny SMM zany. Tam'izany izy nefa tenenina tiaray. Ny fisotroana toka ataovy any an-trano, ataovy avec modération. Dikan'izay efa fantatra efa mamilava io. Fa nanarina tam'izany fotoana zany fa io moa rehefa tsy mety anarina de anaran'ny fiainana. Faharoa, rehefa DG an'ny com izy DG an'ny ministère de communication izy mamitapina avy any amin'izay nalehany tany nandona olona capitaine, tsy haiko capitaine any armée na capitaine gendarmerie je sais pas, naratra le olona fa nandefitra satria hoe olona eo amin'ny fitondrana amin'izay ao amin'ny ministèran'ny tompony vavy, ao amin'ny ministèran'ny lalatina no andeha enjehanao, aleo mandefitra. De tsy nitory le olona veriverezina teny fa rano lalàna no ampiarina ny conduite en état d'ivresse mandratra olona dia MD ny anaran'izany. Maninona tsy MD tiaray? Nandratra olona mitondra tomobile anatin'ny fahamamona. Na de tsy mandratra olona ianao fa mitondra tomobile anatin'ny fahamamona, tonga ianao de garde à vue aloha ny anaranao. Maninona itiaray ny tsy garde à vue? Rehefa mandratra olona ianao na manimba zavatra olona ianao manao accident dia circonstance aggravante ny fahamamonao. Donc conduite en état d'ivresse manao accident plus blessure involontaire dia MD ny anaran'izany. Fa tsy hoe rehefa ny zanaky ny président ny FJKM no mandona olona, izay olona mamitapina avy any amin'ny tany nisy azy any nitaingina moto ny tsifitra nandeha nandona ny tomobile zanaky ny président ny FJKM, de le olona mamo satria izy maty tsisy olana fa le olona izay nitsiny no migadra. Avadika ambony ambany le resaka. Rehefa ohatra zany olona amin'izareo no mandona olona, manao accident, mahafaty olona, mandratra olona, conduite en état d'ivresse. Hitatsika tsara ny vidéo sy ny sary nanderaky ny Facebook izay mbola naveriko ao amin'ny page keo mandady ary ny olona izay nanatrika teo de nilaza fa ny pipi cloty izy teraka hatramin'ny pipiany noho ny amamona. Zany ny olona mitondra antsika zany, ny pipi cloty. Et c'est pas la première fois. Tany Tuileara koa izy dia efa nanao zavatra ohatr'izany ary dia kaka cloty ao anatin'ny amamona. Misy proof be debe zany, misy témoin be debe zany oka ny olona izay mahafantatra an'izany i confirmer fa izany ny olona mitondra antsika. De masamy teny aty aminay aty satria izahay manazava ny saim-bahoaka isan'andro eto hoe tsy ekena ny fanovana ny résultat ao amin'ny CENI. Ny CENI de natao entité neutre azo itokisana fa tsy hanova ny résultat. Tratra ambodiombony ny CENI nanova résultat, tokony isy enquête miampy fisamborana. De hoe ianao ry madama any amin'ny 10 000 km ary no tokony samborina. Ohatray, zanga no mamilava nandona olona, zanga no nanao conduite en état d'ivresse ny pipi cloty, zanga no nanova ny résultat ny CENI. Tadidio fa ny falsification de résultat tompoko de mampigadra hatramin'ny 5 taona hatranomaizina. Ka izay nanova ny résultat io de tsy ho afamaina amin'izany, ary raha miampy fanovana résultat plus abus de fonction amin'ny haut fonctionnaire anao amin'ny CENI dia 10 taona ny prescription. Mahandry izahay, mahandry isika.
satria manafaharetana amin'ny malagasy 10 ans ny prescription mbola afaka enjehana foana zany eloka zany anatin'ny 10 taona fa tsika tsy andran'izany 10 taona zany à la première occasion mitsimbadika io fitondrana io dia ny taty mivalinasany daholo reo ary ho an'izay miteny hoe ianareo zany mitaizany olona mivalifaty tsy tompoko tsy fitaizana mivalifaty hoe zako nisy namelaka dia felahako koa zay namelaka na tsy izay le izy fa niza teo amin'ny fitondrana nandika lalàna rehefa tonga ny fotoana tsy maheo fitondrana azy tsony ka tsy matahotra anazy tsony ny olona zay tokony anasazy anazy dia tsy maintsy hiarany lalàna izy zany natao hoe tany-tandalàna zany natao hoe fampiarana ny lalàna zany natao hoe état de droit zany natao hoe valinasy ny asanao io anao androany manao conduite en état d'ivresse raha pitry anao mandona olona dia misy lalàna mifehy an'izany fa tsy hoe satria tiaray membrany CSM izay nanalana tsopy tsara tamin'ny fomba tsy ara-dalàna dia anaovako valifaty tsy tompoko code de déontologie an'ny magistrat mihitsy milaza tsy azo ataony misotro toka manao mamitapina eny an-dalana rehefa mpitsara ianao tokony ho izy zany na izy mametra-pialana na izy démis de ses fonctions na izy suspendu amin'ny mampitsara anazy saingy ny eo amin'ny CSM koa moa zany dia mbola matahotra satria au pouvoir reo olo reo dia tsy sa mandray fepetra fa na ny comportement ireny manao fietsika tsy mendrika amin'ny état ino moa zany comportement non conforme à son état de magistrat reny dia tokony masuspendu anazy ka zay natoko hoe mba moramora ty vava vao miteny ianao any 10 000 kilomètre ny anange nanalana anatsy tsara dia satria ny teniteny any fitondranandro rajoelona dia mahazomy anazy hoe asorinay tsopy tsara ianao dia hoe asory de toute manière zange nangataka disponibilité dikan'izany disponibilité zany hoe angataka hijanona amin'ilay asa ianao sady tsy mandray karama ka olona efa teo andro mbola tolaka ao an-drano inona koa olona efa nanao demande hoe za mangataka disponibilité fa za tsy mavita nyty asa ty zao ajanony tapahotra amin'ny karamako ny disponibilité zany tsy mandray karama dia eo ianao hoe tsy disponibilité metsika anazy fa aleo izy revokena fa manelingelina atsika fisiny odry ny fanelingelenana toko fitondrana nanasorana na tamin'ny asako fa tsy hoe za nanao conduite en état d'ivresse na za nanao kolokolo na za namadika élection na za koa nandratra olona na za nafaty olona ary raha iverenana le resaka moelan tady dio tsara zao teniko zao ianareo maramila izay ampitahorin'ny bomba général bomba Richard Ravalomanana isanandro atao te fanjera sy te fampitahorana io maramila bebasy beboty gendarme izay corrompu miaro fitondrana ianareo raha mbola tsy aro ny vahoaka sy ny fananany dia miomana indray andro any reo vahoaka ireo no amono anareo fa vonoy foana le vahoaka dia ampitahory foana dia ampiororoy foana dia tifitifiry foana ahitanareo an'izany hoe etsy vahoaka sy herin'ny vahoaka zany marina ange le fitenenana hoe tsy misy maharesy ny maramila satria izy manana basy fa tsisy maharesy vahoaka zany teto tany tsy nisy tompoko na resy vahoaka zany teto tany na maramila manabasy takininina ianao tsy maharesy vahoaka ka tsy le maramila nomeko tsiny eto fa le général bomba efa miva tapohan'ny fahefana sady deja aloha ianao nahazo fahefana amin'ny fomba tsy ara-dalàna nahazo basy ianao efa retirety tokony amerina basinao omena ina moa ty mba manana fahefana kely ianao hiteny dia mampiororo ny vahoaka nefa ny ianao zana vahoaka fa nganao ny eritreritra hoe teraka avy amin'ny basy ianao basy niteraka anao teto tany fa tsy olombelona vahoaka tsotra ny ray sy reninao tsy vahoaka tsotra ny vady aman-janakao
dia ianao zany isy eo amin'ilay eo hoe za tena fak'izay zoko eo za farak'izay mafy eto tandremo e tsy nisy mafy hatra ny Hitler teto tany fa taizany nefa rany tsisy mafy hatra ndry Kadhafi teo amin'ny Afrika fa mbola nisy navoazy ihany atao roa raison tsy hidirantsika lalina fa ianao zay général bomba ianao zay général bomba kely io nandeha guerre oviana moa ianao sisy le olona zay impiry nandeha la guerre ianao impiry nandeha la guerre teo amin'ny 13 mai nandehananao dia mieritreritra ianao hoe nandresy fa ianao nandeha teo amin'ny 13 mai nandeha nanongana ny ravalomanana tamin'izany nga tsy vahoaka anareo tamin'izany vahoaka angenareo tamin'izany nga naresy anareo ny maramila sa hoe rehefa mieritreritra ny ampitahorinao le olona dia nareo maramila ataonareo fitaovanareo mbola hivadika aminareo dia miverina aminao le teninao hoe tsisy aresy maramila zany fa maramila koa ny misainy misy maramila misainao tompoko ka hivadika aminareo izy ndray andro any dia mitateraka aminao le fanirianao sy le zavatra teneninao hoe tsy misy maharesy maramila dia eo tsika mifampitazana amin'izay zay le izy fa ianareo rehetra mampiasa fitsarana seni maramila gendarme mba mieritrereta ihany misy farany ny zavatra rehetra amin'izao tsika miteny zay fa manomboka tonga saina ny vahoaka malagasy efa manomboka tonga saina ny vahoaka malagasy ary misy miteny hoe nareo mpanohitra tsy manam-bola tsy misy famatsim-bola ben oui c'est tout à notre honneur c'est tout à notre honneur raha tsy manam-bola fanoherana satria izahay tsy nivarotra tandrazana izahay tsy nanao trafikana volamena izahay tsy nandeha nanao kidnapping ary izahay tsy nandeha nangala bola nanodikodina volam-panjakana namaky ny banque centrale mba anonganana anareo teo mbola ny vavanay no ampiasainay ny vavanay nataonay basy mantifotra anareo efa tsy zakanareo satria ny fahamarinana no ampinga anay ny marina no sabatra anay dia iny ara dia efa tsy zakanareo tsy hainareo nga hoe ny communication no arme redoutable indrindra eto tany c'est la parole no arme redoutable indrindra eto tany tsy hainareo zany raha tsy hainareo zany dia efa taro manomboka androany vous allez dormir moins bête androany mahafantatra hoe ny communication ny arme redoutable indrindra eto atany ary mbola zay aloha ny ampiasainay ary ny anay koa tsy afeninay ny anala anareo teo amin'ny fitondrana io no tanjon'ny fanoherana satria ataonareo en otage ataonareo prise d'otage ny firenenay na tsy firenenareo manko satria nareo efa tsy manana nationalité malagasy efa 8 cm neny Andry Rajoelina dikan'izay tsy manana nationalité malagasy tsony izy raha tsy miova ny lalàna dia tsy gasy tsony Rajoelina donc firenenay tompoko avelanareo ataonareo en otage le firenena mody asiana fifidiananao nefa nareo ihany nataonareo lany io ka tsy ekenay zany dia mbola verika ihany sambory ny seni sambory izay olona namadika an'io résultat tamin'ny 19 décembre io vadika résultat 20 décembre sambory ny président seni izay cautionné an'izany fangalaram-bato zany ary io procureur n'Antananarivo io avoiny tena marina fa tsy hoe satria ianao matahotra amin'ny placenao io vao miovo fitondrana io dia ianao miongana voalohany indrindra teo avec toutes les conséquences de droit tsy atazonanao eo mihitsy ny fisolelafanao satria tonga reo rehefa mitsimbadika dia isolelaka amin'izay olona eo indray ary tadidio fa eloka eo anatrehan'ny lalàna koa ny fanagadrana olona tsy meloka iverina amin'ny ordonnance tsika lazaina mantsy fa hoe kianareo ny ordonnance nefa ny misy olona candidat Tojo Ravalomanana raha nangataka ordonnance oui bien sûr efa naverina 100 viditra mibetron-dohany zareo vendrana sy manavendrana olona hoe ny ordonnance dia ho an'olona tena olona manana ray sy reny
manana date de naissance, manana adresse mazava eo amin'le fokontany ary tokony soratra ao amin'le fokontany kanefa tsy nisoratana tao amin'ny fokontany. Izany ny olona afaka mangataka ordonnance. Fa raha olona tsisy ray, tsisy reny, tsy manana identité, tsy manana karapanondro, tsy manana adresse, tsy manana date de naissance fa olona fictifa, tsy tokony soratra ao amin'ny fokontany fa olona nitaterina avy any amin'ny faritany rehetrarehetrany dia nampidirina ao amin'ilay fokontany anankiray, tsy manana droit angataka ordonnance. Mazava ve zay? Mazava ve zay sa mila soratana? Mazava ve zay sa mila atao sary? Dikan'izay dia izao, ny olona izay tena olona ary tena mpifidy tsy voasoratra anaty ordonnance ao anaty liste électorale mahazo ary tokony omena ordonnance mazava ara-dalàna ary afaka mifidy. Fa ny olona izay tsy miexista fa électeur fictif izay sorasoratanareo anatin'le listana 48 000 électeur nasesikareo forcé ao anatiny ordonnance navoakany Hortense Rasolalala Angèle, président tribunal. Tsy mijery akory izy ny zavatra siniaviny sa mijery izy fantany ny zavatra ataony fa mbola kinainy ihany le izy atao. Zany hoe fanahiniana ny anaovany anazy. Dia tadidio madame le président tribunal fa voararany lalàna ihany koa ny mampiditra olona tsy tokony soratra anaty liste électorale. Dikan'izay tompona andraikitra pénalement ianao sy ny CENI izay nangataka ny ampidirana an'izany hoe AFF. AFF tsy misy ray, tsy misy reny. Misy an'izany olona tsy misy reny ao anatin'io. Misy olona tsisy date de naissance. Misy olona ao anatin'io ordonnance io Rasolalala Angèle ny anarana, zanaky Angèle. Rakotomalala Claude ny anarana, zanaky Claude. Iza zany olona zany? Iza zany olona zany? Tsy fantapototra tsy fatapiavina nefa misoratra anaty ordonnance. Ny lalàna dia milaza fa tsy azo atao voararany lalàna 2 taona ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina miampy lamandy hatramin'ny 10 millions d'ariary miampy tsy fahafana mifidy mandritry ny 3 taona ka hatramin'ny 5 taona ny fampidirana olona tsy tokony soratra ao anaty liste électorale. Voararany lalàna ary voasazy 2 taona ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina ihany koa ny fanalana olona ao anaty liste électorale kanefa zany olona zany tokony soratra ao. Nahoana Itojo Ravalomanana no tsy voasoratra ao anaty liste électorale? 2018 izy ao anaty liste électorale, 2018, 2019, 2020, 2023 mbola ao anaty liste électorale, 2024 izy tsy ao anaty liste électorale intsony. Iza ny nanala azy? Nga izy maty, nga izy nifindra monina, nga izy nifindra niala tao Madagasikara. Fa maninona nasorona? Iza ny tompona andraikitra amin'izany? Président CENI tompona andraikitra amin'izany. Satria izay ny maha-président anao. En tant que président ianao tompoko dia responsable. Ka rehefa ianao responsable, tsy hoe atao be karama indrindra fotsiny ianao, fa ianao no mizaka ny responsabilité ngeda indrindra. Izay olona rehetrarehetra tsy tafiditra tao fa nasoronareo tao amin'ny fomba tsy ara-dalàna dia responsabilité pénale ho anareo 2 taona ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina. Noho izany antony rehetrarehetra izany dia tokony président CENI no higadra. Rasolalala Hortense président tribunal tokony higadra 2 taona ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina. I procureur izay managadragadra olona fatany tadidio fa ny tanga lainga tompoko dia sady fahotana eo anatrehan'Andriamanitra nefa ny ianao sûrement déconne no fanagadrana olona tsy meloka dia eloka ihany koa. Dia avy eo dia hoe andana sambory faniry, tongava aty dia sambory ahy. Aty amin'ny tany misy lalàna misy ary tsy adalako mipetraka aty amin'ny tany misy lalàna fa tsy ndeha eo amin'ny tany tsisy lalàna ohatran'ny nareo. Satria aty afaka miteny en sachant que ny teny, ny vava, ny communication, ny arme redoutable indrindra eto an-tany
de izay zany no ampiasainay. Zay fa de misaotra de mbola eto zay ary mbola hiteny foana ninina tenenareo na tena ratsy tare makorele tsisy rarahinay an'izany fa fantatray de ny marina dia marina ihany ary izay marina tratranay de tsy maintsy avoakanay mandra-pialanareo teo ary kely sisa nijanonanareo teo fa tadidio zay rehefa tonga ny fotoana de ho ampiarinay ny lalàna satria tany-tandalàna ny ilainay tany-tandalàna ny ilainay ao amin'io firenenay alainareo en otage io zay misaotra antsika rehetra nanaraka de amin'ny manaraka indray misaotra n'le compte fake be de be manao manaraka koa satria mila ampitaina any amin'zareo any zany zany teninay zany ampitao any zany kely sisa nanananareo an'io ary tsy ho voasakanareo ny tolom-bahoaka fa ny vahoaka ny fahefana